ny naraisantsika ny hafaky ny ten'Andriamanitra omaly dia nijery akaikikaiky ny amin'ny mpaminany indrindra ny mpaminany Isaiasy ny asany dia nandinika ny tontolo manodidina ny faminaniany Isaia ary nampisongadina masarovidiny hoe misy ny atao hoe sisa olombitsy zay mino matoky an'Andriamanitra dia nampitan'Andriamanitra afatra Isaia mpaminany dia nofitianitsika arak'izay azo atao ny eventiny afatra araka moa ny laza ao anatin'ny mitra vitsivitsy ny afatra ny Isaia manontolo toko enina-ambinipolo be zao araka ny resahantsika azy 80 taona no nitenenany Isaia dia zay famitinana tsotra azo natao no efa natolotra omaly dia hojerentsika androanilay zany ny amin'ny fizarany boky azotsika le vetiny afatra dia jery azy ohatra diditsavony misy tokotokony dia zarazaraitsika tsikelikely indray zany izy omaly dia laza taminareo hoe be dibe ny lafiny teknika zay miteraka fahasairana tsaina fotsiny fa ny ezahantsika dia ny tonga amin'ny hoe mahazo ny ventiny ivelomana sy azahoana koa mamelona ny hafa amin'ny fiainan'ny fifoazana amin'ny fiainan'ny fiangonana ka raha iresaka ny fizarana zany tsika dia voatery aloha mampatsiaro hoe misy adihevitra mafonja ka tamin'ny voalohany dia tafapetraka tsara ny hoe io boky misy toko enina-ambinipolo dia soratry Mosesy na soratry Isaia dia tsy mipetraka ny olona fa rehefa nitombo ny sain'ny olona ny natanjaka ny fikaroany dia nahita izy zany hoe tsy Isaia rery nanao an'io fa misy anankitelo farafahakeliny iny zany dia lasa niteraka ny fahazahoana mizara ny bokyny Isaia ho fizarana telo lehibe dia efa manomboka dininy maro zao ny miresaka hoe ny boky Isaia toko voalohany ka toko faha-enina-ambinipolo dia soratry Isaia fa efa lasaka lalina ao an-tsainy maro izy zao hoe Isaia voalohany, Isaia faharoa, Isaia fahatelo amin'ny voambolana teknika proto Isaia, deutéro Isaia, trito Isaia io zany zao fa mahazo vana be izy io dia zao ny falehan'izay fizarana zay ny Isaia voalohany na ny proto Isaia dia toko voalohany hatramin'ny toko fahasivy-telopolo zay ny fizarana voalohany io dia ekely rehetra fa soratanany nga Isaia mivatana voasoratra ny alohan'ny fahababony satria rehefa vakina reo toko reo dia milaza ny toe-javatra mialohan'ny fahababony ny Isaia faharoa na ny deutéro Isaia dia ny toko faha-efapolo hatramin'ny toko fahadimy-dimapolo ity indray dia heverin'ny mpandinika azy na ny mpanoana hevitra hoe voasoratra nandritra ny fotoana nahababo ny Israely tany Babilônia fa ny manahirana amin'izao reo dia tsy fantany hoe iza marina no mpanoratra azy ho anahy manokana dia akon'ity deutéro Isaia ty na eto amin'ity toko faha-efapolo
hatramin'ny toko fahadimapolo ty no misy ny ivon-javatra ato no misy ny filazantsara dia sy mba tefampisalasalain'olo la hoe sy fantatra zay nanorata azy fa dia tsy niko avy tany aton'ity toko fahaefapolo hatramin'ny toko fahadimapolo ty no misy ny hery filazantsara zaho ny tena hoe tsy misy an'izay le proto Isaia fa misy an'izay ao fa ny ivony sy ny heriny dia eton'ity efapolo dimapolo ty dia rehefa aveo ny trito Isaia na ny Isaia fahatelo amin'ny toko fahaenina amin'ny dimapolo hatramin'ny toko fahaenina ambinipolo io ndray dia voasoratra taorian'ny fahababona efa miala ny fahababona ny endriky ny soratra sy ny hafaka no andaniana sy ilazana an'izany na izany aza hoe misy fizarana telo lehibe ny soratra Isaia araka ireo fiheverina ireo hoe voasoratra milohan'ny fahababona voasoratra mandritra ny fahababona voasoratra aorian'ny fahababona dia namena amin'ireo anaranareo hoe proto Isaia, deutero Isaia, trito Isaia dia ireny dia vokatry ny fandiniana ny soratra ka tsy tokony atao rozongozona ny finoana zay ny zavatra lehibe tsy tokony atao rozongozona ny finoana fa natao ahazahoana ny hafatra sarobidy ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto zany dia mihoatra kely amin'izay tokony holazaiko amin'ny fampianarana ny Isaia fa mitondra fanazavana fanampiny amin'ny ilazako hoe io fiezahana mikirakira ny soratra ka mampiasa azy ho toy ny siasa fotsiny io no miteradoza ankehitriny ary iny no varavarana misokatra makany ny fanikana diso na vilana rehetra aka ohatra anankiray aho zay le ataoko eo pelikely hialan'ny Isaia raha makitsika ny Genesis toko faharoa andiny fahavalo ambin'ny folo aizanareo mamaky kely an'izay aloha fa dia lasa tsenjerik'olo izy dia vao maika mandiso nefa diso fahafanony olo letsika Genesis toko faharoa andiny fahavalo ambin'ny folo isan'ny mahita hamaky kely azy vetivety iny misy tanàna nitsangana amin'ny anaran'i Jesosy ary Jehovah-Andriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irera lehilahy dia anaovako vady sahazavy ho azy izy eto miainga amin'ny fanazavana ny fomba fikirakirana nahatonga amin'ireo hoe Isaia voalohany Isaia faharoa Isaia fahatelo no mivoaka kely dia lasa manazava io hoe io Genesis toko faharoa andiny fahavalo ambin'ny folo io zao raha ho an'ny olona mpikirakira azy manozonozona ny finoana na nafarako anareo teo hoe aza mamaky an'io amin'ny fomba fanozongozonana finoana dia zao ny fanao zalafanao azy ny fanozongozonana finoana io hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy io rehefa zareo ny manao azy dia dikany tahaka zao aloha tsy tsara raha irery ny olombelona le fisainana miaingazako amin'ny Isaia no entiko hitondrako anareo mivoaka dia ozy tsy tsara raha irery ny olombelona tsy ataony hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy fa ataony hoe tsy tsara raha irery ny olombelona fa ny olombelona sady misy lahy no misy vavy dia rehefa miteny izy hoe hanaovako vady sahaza ho azy dia mety ho lehilahy manambady vehivavy mety ho lehilahy manambady lehilahy zay ny olombelona na mety ho vehivavy manambady lehilahy na mety ho vehivavy manambady vehivavy zay ny olombelona
ity saina miainga amin'inona nazavaky ny Isaia toko ny Isaia voalohany faharoa fahatelo ity angalako ohatra ny velany mihitsy ahitanareo azy dia mbola miezaka mitondra anareo mivoaka ny velany ihany aho verina amin'ny Isaia ity rehefa avy eo mba tsy hisin'ny fanozolozolona ny finoana fa na ny fisainany eto amin'izao tontolo izao fotsiny azy dia tsy mety manana zotra mahitsy fa miovaova anisan'ny nalaza tamin'ny fiadiana varotra io fanambadian'ny lehilahy sy lehilahy na vehivavy sy vehivavy io ny Amerikanina fa hitako tamin'ny fahalalana vaovao moaly fa ny somiaviny ahy Donald Trump ny fanafoanana ny lalàna hoe manambady lehilahy ny lehilahy na manambady vehivavy ny vehivavy mety miova io fisainan'olombelona io ka na dia ny fahalalana eto amin'izao tontolo izao fotsiny aza ny Amerikanina ny matanjaka be nanosika an'io ankehitriny izao dia tena voasonihan'ny filoham-pirenena Amerikanina ingahy Donald Trump fa foana iny lalàna iny ka dia tsy azo atao no manao antsoavo hoe ekena indray manambady lehilahy manambady vehivavy tarelohany nanaovany nga Donald Trump io soni io na ny pastora azy tsy afaka mamaly rehefa tonga eo zareo na lahy na vavy hifanambady fa dia atao satria lalàna ny mampanao azy fa ny loza dia izao hitako tamin'ny fahampalalana koa fa ny Australianina zao dia niorakoraka mihitsy sy nanaiky tamin'ny isa 390 ny hanambadian'ny lehilahy ny lehilahy sy hanambadian'ny vehivavy ny vehivavy dia 730 sisa mba nanohitra efa midina zany ny hafatra lazaiko eto miverina ato amin'izay tsika aza manaiky ozongozonina ny finoana aza manaiky an'izany atao zay azahoana ny hevitry ny ten'Andriamanitra marina dia miazona an'izany tsika na inona fanazavana maro samihafa zay mitranga vokatry zay zavatra lazaiko zay dia tsy ny hoe Isaia voalohany Isaia faharoa Isaia fahatelo ny toko voalohany hatramin'ny toko fahasivy amby telopolo ny toko fahaefapolo hatramin'ny toko fahadimy amby dimapolo ny toko fahaenina amby dimapolo hatramin'ny fahaenina amby enipolo dia izay ihany no endrika azo izarana ny boky ny Isaia fa misy voka-pikaroana koa zany zao milaza hoe azo zaraina roa lehibe fotsiny ny Isaia manontolo dia ny toko voalohany hatramin'ny toko fahatelo amby telopolo dia ny toko fahaefatra amby telopolo hatramin'ny toko fahaenina amby enipolo tonga dia zarainy roa be fotsiny zao zany ny azy amin'ireo fizaran'ireo dia tahaka izao no fanazavany ny fizarana lehibe voalohany ny toko voalohany hatramin'ny toko fahatelo amby telopolo dia manolotra ireo faminaniana hamelezana na hitsarana ny Joda sy Jerosalema ary ireo firenena hafa sy ny fananganana azy ndray be filaza be zany fa raisitry moramora izy rehefa avy eo toko voalohany hatramin'ny toko fahatelo amby telopolo misy faminaniana ao inona lazan'le faminaniana famelezana na fitsarana iza mitsaraina Joda Jerosalema ary ireo firenena maro nanodidina azy kanefa tsy mijanona amin'ny fitsarana fotsiny fa misy fampanantenana ny amin'ny fananganana indray zay no hita amin'ireo toko telo amby telopolo melo ireo fa ny toko fahaefatra amby telopolo maka amin'ny toko fahaenina amby enipolo dia ahitana ny hoe
tanteraka ilay fitsarana ary miseho tokoa ilay fananganana, ilay fanorenana indray. Eto zany dia tsy atao vanim-potoana manokana hoe ity ny vanim-potoana mialohan'ny fahababona dia ity ny aorian'ny fahababona, fa ny mampiavaka azy indrindra dia ny hoe misy fotoana manao faminaniana milaza ny saina, ny hevo Andriamanitra, ka manao hoe ry Joda, ry Jerusalema, ry Asiria, ry Babilonianina, ianareo Persianina sy ny maro hafa, ianareo Moabita, hamely ianareo aho satria manota amiko ianareo. Fanazany azy, za zay mamely ianareo ihany no mbola hanangana anareo. Dia ny tapany manaraka tanteraka mihitsy io, fa tsy teny io fa asa, lavorary io. Dia hita tokoa ny famelezana, dia hita tokoa ny fananganana. Zay no azo mitinina koa ny fizarana azy raha zaraina roa lehibe izy. Amin'izao tsika dia hijery Antsipiriny kokoa, ka ho zaraintsika enina ireo boky, ireo toko 9 ireo. Zao no hizarantsika azy. Ny toko voalohany hatramin'ny toko 12. Zay no hizarantsika azy voalohany. Io dia miresaka ny faminaninany amin'ny Joda, faminaninany amin'ny Jerusalema, ka ny famaranana ity fizarana anankiray ity dia misy fampanantenana ny hananganan'Andriamanitra indray, ny olona zay kapohiny, ary misy salamo fisaorana tafiditra amin'ity fizarana ity eto mpamaranana azy zany. Velikindray ny toko voalohany hatramin'ny toko 12, rehefa mamaky azy tsika dia mahita faminaniana hikapohana ny Joda, hikapohana ny Jerusalema, kanefa tsy fahanambarana ny fahatezeran'Andriamanitra ihany no hitao, fa eny am-pamaranana dia asongady ny tenin'Andriamanitra no hoe hatsangana indray ianareo, ary dia misy salamo isaorana an'Andriamanitra noho izany asany izany. Ny toko 17 hatramin'ny toko 17. Indray zany no izarana azy manaraka, fizarana faharoa. Raha somary mamerina kely zany tsika dia mbola ao anatin'le Isaia voalohany daholo izany resahantsika rehetrarehetra izany. Telo amby folo hatramin'ny 13. Ity indray dia fitsarana sy famonjena ireo firenena manodidina ny Joda sy Jerusalema. Rehefa vita tamin'ilay fizarana voalohany teo zany ny fitsarana ny Joda sy Jerusalema, dia anjaran'ny firenena manodidina azy no iaran'ny fitsaran'Andriamanitra amin'ny toko 17 hatramin'ny toko 20. Fa na dia ny firenena jentilisa koa azy izay iaran'ny fahatezeran'Andriamanitra noho ny fahotany, dia mbola eken'Andriamanitra koa ny hamonjy azy. Iny ny zavatra lehibe iny. Eken'Andriamanitra koa ny mbola hamonjy ireo firenena manodidina ny Israely ireo zany. Toko 20
hatramin'ny toko faha-fito amby roapolo. Dia azadiny fa mbola ao anatin'ilay Isaia voalohany daholo zany, na amin'le endrika anankiray faharoa lazantsika azy aza dia mbola ao anatin'ilay fitsarana daholo tsika zany amin'izao. Zao ndray no lazainy ao, mitsara izao tontolo izao Jehova Andriamanitra, fa ny fikendreny dia ny hamonjy ny Israely olona. Efa voatsara daholo na ny Israely na ny firenena manodidina dia manoratra ihany Isaia na maminany ihany Isaia hoe ny antony fitsarana amin'izao tontolo izao ange dia mbola ao hatrany ny fikendrena hamonjy ny Israely olon'Andriamanitra. Zany dia mampahatsiaro antsika hitodika amin'izay lazain'ny Romanina, indrindra ny Romanina toko fahasivy, toko fahafolo, toko faha-raika amby folo. Eo dia eo ny fitiavan'Andriamanitra ny Israely, tena eo. Fa nitodika nakany amin'ny jentilisa koa izy. Fa na dia nitodika amin'ny jentilisa izy dia tsy adinon'Andriamanitra mihitsy ny Israely olona. Zay ty Isaia toko faha-efatra amby roapolo, dimy amby roapolo, enina amby roapolo, fito amby roapolo ty. Io zany dia mampatsiaro anareo ny Romanina sivy folo raika amby folo. Dia fizarana faha-efatra lehibe aton'ity fitsinjarana nataontsika ity dia ny toko faha-valo amby roapolo hatramin'ny toko faha-dimy amby telopolo. Raha jerena dia mbola ilay proto Isaia zany. Raha jerena dia efa mamarana ilay fitsarana araka ny voalaza teo izy, dia hiditra zavatra hafa mihitsy indray izy zany rehefa avy eo. Ity dia fananarana ny Israely hoe aoka ianareo tsy hifandraindray amin'ny Egypta. Fampahatsiarovany zany. Fa ianareo reo dia efa baby tany Egypta taloha. Raha lazaina amin'ny fomba hafa zany dia hoe aza miverimberina amin'ny fahotana. Efa namatoka anareo zany, efa noafahana anareo. Nahoana no manaiky miverina amin'izany ota izany indray. Fanambarana lehibe zany. Dia misy ao faminaniana momba ny Edoma, ary fanambarana ny amin'ny hividianana ny Israely na ny fanavotana ny Israely. Ity dia mampatsiaro indrindra ny Romanina toko fahadimy, ity teolojian'ny fanavotana izay resahana amin'ny Isaia toko faha-valo amby roapolo hatramin'ny toko faha-dimy amby telopolo ity. Ny fizarana fahadimy dia ny toko faha-enina amby telopolo hatramin'ny toko faha-sivy amby telopolo. Zany hoe eo amin'ny faranan'ilay proto Isaia na ny Isaia voalohany zany. Fa le fizarana anankiray nataontsika teo, le nijanona teo amin'ny telo amby telopolo, dia tsy mahagaga satria ity enina amby telopolo hatramin'ny sivy amby telopolo ity dia tena miafaka. Tsy naman'ilay fizarana toko voalohany makeo amin'ny telo amby telopolo na dimy amby telopolo, tsy maninona, samy mbola ahitana fitsarana ihany izy ireo, no tsy naman'ilay fizarana farany ao. Fa ity dia zavatra manokana, ahitana tantara ao anatiny, ahitana faminaniana ao anatiny, ahitana hira ao anatiny. Fa ireo rehetr'ireo enina amby telo, fito amby telo, valo amby telo, sivy amby telo, ireo dia karazana
mpampitoy na mpanelanelana. Ny fomba filazan'ny mpanoratra azy dia tovana. Zavatra atovana amin'ilay toko voalohany hatramin'ny toko 530. Nefa koa fampidirana azoana mandroso amin'ilay toko 500 hatramin'ny toko 990. Na oina lazana azy dia ny toko 930 hatramin'ny toko 930 dia miavaka. Tsy isan'ilay misy teny fitsarana mavesatra be tahaka izay hita amin'ny toko voalohany hatramin'ny 530 zany, ary tsy misy ilay fampanantenana lehibe arak'izay hita amin'ny toko 500 sy ny manaraka zany. Io no elanelany, io no mampitoy azy. Ny fizarana fahaenina farany dia ny Isaia faharoa sy ny Isaia fahatelo mitambatra. Fa n'ilay fizarana lehibe roa nataontsika moa dia efa fizarana anankiray lehibe mitambatra koa izy rehetra 70 hatramin'ny 990. Ity dia faminaniana feno fampahirezana, fanambarana famonjena, ary indrindra fanambarana ny voninahitra ho avy eo amin'ny Israely. Tahaka izao indrindra ny dingana isehon'izany amin'ny famakinana Isaia. Ampionony ny oloko dia manomboka eo ny fampahirezana. Dia tonga amin'izay ny fanambarana famonjena. Mitoy tsy mitsahatra io. Fa izay ataontsika ivony indray amin'izao dia ny toko 770 andininy 990 zay nalaintsika ho teny faneva. Tena fanambarana famonjena. Ny lazana mazava hoe ino raha fa nasiko tomboka vatsy eo am-pelantanako ianao. Tena fanambarana lehibe zany. Fa ilay toko 550 sy ny manaraka dia milaza ny fahatanterahana ny famerenana ny Israely amin'ny voninahiny indray. Fiverenana any Jerosalema no dikan'izany. Raha ny marina aorinan'izay fanolorana sary ankapobeny ny boky Isaia misy toko 990 amin'ny endrika samihafa nanokotokotsika azo didi-tsavony teo zay. Raha ny marina dia tokony alaintsika tsirairay ny famitinana na fanazavana ny isaky ny toko tsirairay dia azotsika tsara ny ventiny. Tena azo atao izy io fa saingy izao tsy ampintsony zany ny fotoana dia sy miditra makanitsika. Dia ny lalana ny safidiko indray avelatsika manontolo le fandiniana le toko voalohany hatramin'ny toko 730. Efa azotsika izy eo hoe misy fitsarana, misy fanamelogana, misy fampanantenana dia avelatsika ao. Anareo any amin'izay sisany mandramondramona azy azy. Ny ataontsika dia hiditra eo amin'ilay toko 700 maka eo amin'ilay toko 550. Ho avelatsika koa rery fahatanterahana be dia be rery. Ho avelatsika koa reo tsy ampy ny fotoanatsika. Fa na dia amin'ilay toko 700 hatramin'ny toko 550 azy dia azoko antoka tsara fa tsy vitatsika anio sy rapito zay. Ka dia izay vitatsika zany ny ataontsika. Amin'ity marain'ity tsika dia tsy ahavita afa-tsy toko 700 hatramin'ny toko 270 ihany. Ny sisa tsy tratra hatreo ihany no vita. Dia manondratsika zany rapitso dia ny 370 makeo amin'ny 550 fa te hivalapatra kokoa. Raha tratrako dia hivalapatra kokoa aho amin'ny toko 770 zay misy ny teny fanevantsika zany. Dia ataoko aloha le toko 700, 170, 270 amin'izao marain'izao rehefa tapitra dia mijanona.
fata fa mbola sy tena lany be ny ora fa mbola tontonony hany fa rehefa tapitra dia mijano fa rapitso a dia manohitsika kanefa zay tiako ibahanana kokoa ny fotoana rapitso dia mitoko fa 7-7 ka raha vita somatsara zay dia mba nahavita ny tokony atao dia may miolona ko raha vita azy rehetra izy moa tsy zay dia fanohizana ny anjaran'ireo pastora bebebe reto no mitondra azy any misy azy any tsirairay amin'izay rehefa avy eo raha miresaka ilay fomba n'izy rahantsika azy farany teo tsika mitoko 9 hatramin'ny mitoko 9 zay zany namaranantsika nyresantsika teo na ny Deutéro Isaias ny Trito Isaias izy ireo a dia azo zaraina 3 na izy natao bolongany be tany aloha zany dia hoe Deutéro Isaias Trito Isaias dia tapitra dia avy eo tsika nanao hoe akambana io a toko 7 hatramin'ny 9 dia efa tanterahana ny resaka ao a zao tsika dia mizara azy ho anaky 3 ny toko 7 hatramin'ny toko 8 dia ny toko 7-7 hatramin'ny toko 7-5 dia ny toko 8-5 hatramin'ny toko 9-9 zay no fizarana 3 n'ity fizarana ngeza be ity dia jerevantsika voalohany zany zao a ny toko 7 hatramin'ny toko 9 zay zao no resantsika zay rehefa mijery ny toko 7 hatramin'ny toko 9 io tsika ny zavatra misongadina indrindra ao a dia tezitra ny amin'ny fanimpotsampy Andriamanitra tezitra ny amin'ny fanimpotsampy Andriamanitra dia zao no hita ny Israely babo any Babilônia maraka nareo a izy niala avy amin'ny Jerosalema nentina nakany Babilônia iny a dia tsara fantatsika fa ny Babilôniana no nalaza indrindra eran-tany amin'ny fanimpotsampy tamin'izany fotoana izany isy fotoana mako rehefa andinika ny Efesianina indray nareo a dia ny fanimpotsampy tany Efesosy avolenta be koa fa amin'izao resantsika ny Isaia zao dia ny Babilôniana no record mondial amin'ny fanimpotsampy ka izao tsy miafiafy mihitsy Andriamanitra fa tezitra amin'izany fanimpotsampy zany Andriamanitra zao anefany rehefa niala avy amin'ny any Jerosalema lasa ny Babilôniana babo ny Israeliana ny nataony voalohany dia nianatra ny fomba ratsy ny Babilôniana nanompo ny Andriamanitra hafa tany Babilônia zay zany motangeza be ariary ny tenin'Andriamanitra olon'Andriamanitra ny Israely kanefa ny akohoka tamin'ny fanimpotsampy ny Babilôniana dia tsy nanompo n'Andriamanitra velona intsony izy no zany a Isaia dia miantso fibebahana io le resantsika moalo hoe Isaia mpitondra ny lalàna dia mbola ho avy eo no Isaia mpitondra ny filazantsara dia hotsika hoe Isaia anelanelany misesy sy Jesosy eto zany dia maka ny anjara toerany misesy matanjaka tsara Isaia ka manondro hoe ity fanimpotsampy ity tsy mandefitra amin'io Andriamanitra ireo dia mampatsiaro antsika ny didy voalohany sy ny heviny ny didy faharoa sy ny heviny fa tsy mamindra foana zany Andriamanitra nasehon'Andriamanitra mazava fa tsy tiany tsy zakany ny fanimpotsampy asehon'Andriamanitra mazava fa sary-piaro izy amin'ny Andriamanitra azy
ampitahainareo amin'iza moa hoy ilay nivakitsika moaly amin'ny Isaia 4:1. Hampitahainareo amin'iza moa sary-piaro amin'ny maha izy azy Andriamanitra, fa sary-piaro koa amin'ny olony nalainy ho an'ny tenany Andriamanitra. Io le voalivakitsika tamin'ny Isaia 4:2 teo. Ny andininy 5:7-5:4 moa zany raha tena marina. Tsika teo nijanona amin'ny 13 fa mitohy izy amin'ny 14. Tena tsy hoe sary-piaro amin'ny tenany ihany Andriamanitra, fa sary-piaro amin'ny olony koa Andriamanitra. Isika olona zay tiany mahasary-piaro an'Andriamanitra. Ity dia tsy maintsy anterina. Impiry moa no efa nilazany Jesosy fa tiany ny Malagasy, tiany Madagasikara. Impiry no efa nilazany an'izany, fa saingy izay manompo sampy. Dia nanao zay vita ny ry pastora Rakotodrano Daniel niady tamin'ny famadiana. Mihekena ihany aloha ny famadiany zao. Mihekena ho zava tsy tena mihena. Dia avy eo nampin'ny fanjakana an'le hoe ny pesta raha amidy ao pasanao 7 taona aza dia mbola mifindra rehefa avy eo. Dia vao maika tokony mba hena ihany le dia mpamadika. Raha tsy teo foaty eo. Fa izao mahita fomba hafa ny mpotsampy ihany ny olona. Dia mitombona ny fampotsampy moderna zao. Dia mody mivimbona Baiboly, dia mody mamaky tenin'Andriamanitra. Fa tena mpanompo sampy, mahatsiravina. Ary raha mbola mitoetra zany fampotsampy zany, dia atao mazava tsara fa tezitra amin'izany Andriamanitra. Tsy azo amboamboarina zany, tsy azo fepenina zany, tsy azo andeferana zany, ary tsy mandefitra amin'izany Andriamanitra. Entitra dia entitra ny ten'Andriamanitra manoloana ny fanompo-tsampy. Tsy tany Babilôna ihany, tsy ho an'ny Israely ihany, eny ho an'ny Malagasy koa azy. Tsy ho an'ny vahoaka ihany, fa ho an'ny mpitondra koa, ho antsika rehetra antsoin'Andriamanitra ny fibebahana. Fa amin'ny famakitsika ny Isaia 5:40 hatramin'ny Isaia 5:70 dia izao misy antso fampiononana lehibe koa ataon'Andriamanitra. Zany dia manomboka n'ity 5:40 ity, indrindra ny 9 ampionony oloko ho Jehova. Feno teny fampiononana ho an'izay tsy mahazaka ny fanompo-tsampy miaraka amin'Andriamanitra, miala amin'ny fanompo-tsampy, ary ny taona ny hafa hiala amin'ny fanompo-tsampy, mivavaka andro manalina mba ho afaka ny fanompo-tsampy ny mpanompo-tsampy rehetra manodidina antsika. Zava-dehibe zany. Fa ity teolojian'ny fampiononana izay lazaina amin'ny Isaia 5:40 ity dia mivelatra be amin'ity teolojian'ny Isaia ity fa tsy kely. Ka dia atao tahaka ilay moaly ihany izy. Aiza ny micro? Misy miomana mamaky ny Isaia 2:20 satria isika hoe misy fitsarana dia mamarana azy, misy fampanantenana. Dia jereo Isaia 2:20 iza nahita an'izay tonga dia mamaky tena tezitra
Andriamanitra amin'ny toko voalohany toko faharoa hatramin'ny toko faha 1 rehefa tonga ny toko faharoa 12 voalohany dia misy salamo fiderana an'Andriamanitra salamo fisaorana ary ao anatin'izay ny teolojian'ny fampiononana izay lazain'ny Isaia toko faha 170 Isaia toko faha 70 ampiononany oloko Jehova amin'ny toko faha 12 voalohany dia miteny izy hoe nampionahy ianao. Io ilay lazaintsika hoe ny famaranana azy. Dia io toko faha 12 voalohany io dia ny Isaia toko faha 70 voalohany mifanazava reo zany. Dia jereo koa ny Isaia toko faha 770 andininy faha 3 melokely ny teny fanevantsika io zany dia atao an-tsaina tsara 770 izy anay nao maky io misy maromaro ny tanana mitsangana. Angaran Jesosy iobiry laotra fanirita ka lolono ny ovy ny tendrombohitra fa Jehova efa nampiona ny olona tsy manindra fo amin'ny olony mahantra. Amen. Indray ilay teolojian'ny fampiononana efa nampionona ny olony mahantra. Ny Israely izay tratran'ny fahasaranana mafy vokatra fitsarana mifanesy voalaza antsika dia omen'Andriamanitra fampiononana azo adino andininy faha 3 amin'ny toko faha 770 tsika zao zay mialohan'ny teny fanevantsika amin'ny andininy faha 1 ambin'ny zany misy dikany lehibe io dia toizatsika amin'ny Isaia toko faha 1 amby 50 ka ny andininy faha 3 Isaia toko faha 1 amby 50 ka ny andininy faha 3 misy tanana mitsangana iray anao micro Leniary amin'ny anaran'i Jesosy fa Jehova mampionona ny Ziona eny mampionona izay zava rehetra ao izy ka manao ny hevitra ao ho tahaka ny Edena ary ny tany foana ao ho tahaka ny sahan'i Jehova hampaliana sy haravona no hita ao mba amin'ny fisaorana sy ny feo fiderana. Amen. Reo rehetra eo dia milaza fa manatitranitra amintsika ny hoe manana toerana lehibe eto amin'ny Isaia ny fampiononana ataon'Andriamanitra na dia misy fitsarana mavaivay aza. Zay ny ventana. Toizatsika andininy faha 12 amin'io 150 ihany. Ny andininy faha 12 amin'ny toko faha 150 ihany. Angaran Jesosy isady izany no fampionona amin'ireo koa nahoana ianao no dia matahaka ny zanak'olombelona mety maty sy ny zanak'olona izay atao tahakany azy. Amen. Dia mitoy hatrany ny fampiononana ny Israely olon'Andriamanitra, mitoy hatrany ny fampiononana ny fiangonana. Dia vakitsika iray ny andininy faha 7 ao amin'ny toko faha 1 amby 50 ihany. Raika amby 50 andininy faha 7 misy mahita eny ary izao zavatra roa izao no anjoanao izy no hanony ny alahelinao fanavana sy fantindianana ary sary sy sabatra koa ataoko ahoana no fampionona anao. Amen. Dia mitoetra sy manana anjara hatrany ny teolojian'ny fampiononana. Tsambikintsika amin'ny toko faha 2 amby 50 andininy faha 7. Toko faha 2 amby 50 andininy faha 7. Amin'ny anaran'i Jesosy velomin'ny obry ry fitoeran-drava any Jerosalema fa Jehova efa nampionona ny olona sady efa nanavitra any Jerosalema. Amen. Io dia mampatsiaro ilay faharavana vokatry ny fahababona. Fa na dia eo ny fanompotsapy mahatsiravina, misy fitsarana mahatsiravina, indro Jehova Andriamanitra mitondra fampiononana ny Israely olona.
dia mamerina tsaratsika ny toko faharoa folo andininy voalohany hanotokana nalaitsika avy amin'ilay fizarana lehibe voalohany efa nambarantsika tany aloha fa ao misy teny fisaorana an'Andriamanitra fampanantenana lehibe. Ny toko fahasivy amby efapolo, ny toko faharaiky amby dimapolo, ny toko faharoa amby dimapolo mbola tafiditra ao anatin'ilay Isaia faharoa ilay nataoko hoe tinoivo. Dia jereo fa miverina 2, 3, 4, 5 ny atao hoe fampionona. Amin'io zavatra vitsy dia vitsy io. Fa satria maharakoka ny teolojia Isaia manontolo izy dia tantarintsika ny toko 480 farany. Dia vakio ny 120. Izy ny maky azy 120 amin'ny toko 480. Jesosy mba hinonoanareo sy isanareo amin'ny nony mahafaly dia mba hivoaka ianareo ka hiravoravo amin'ny abetraka aminay. Ity dia fampiariariana sy fampisehoana mazava tsara fa na dia ny aina tao anatin'ny fahoriana lalina aza dia tapitra zany fahoriana zany zao ka minono sy misakafo amin'ny hasambarana amin'ny hafaliana be ary tonga amin'ny tapony ny hafalian'ny fiangonana, tonga amin'ny tapony ny hafalian'ny Israely. Ataontsika farany ny 170 amin'ny toko 480 io dia avelantsika ny Isaia fa ifindratsika idinika hoe ahoana ny fiaran'izany teoriana. 480 izy namaky azy amin'ny anaran'i Jesosy fa kainona ampinonoany ireny no ampinono ampanareo ao Jerusalema no ampinononana anareo. Fanomezana fifaliana no hoe tolorana sakafo toy ny zaza ampinonoiny reniny no fampinonana ny Israely olon'Andriamanitra. Tsy jeu de mots no hoe mampinono sy mampionona fa tena sary ny asambarany no hoe zazakely ampinonoiny reniny ny hikarakaràn'Andriamanitra ny olona na dia tao anatin'ny fahoriana lalina amin'ny fitsarana mahatsiravina dia tolorana izany fitahiana feno izany. Ifindritsika ho any amin'ny Luka toko 2:5. Izy anao maky an'izay Luka toko 2:5. Io dia santionana anankiray ilazana ny hoe misy fandraisany tokoa izay faminaniany Isaia amin'ny fiainana izay iainan'ny fiangonana any. Alefa amin'ny anaran'i Jesosy ary iny nisy lehilahy atao hoe Simeona atao Jerosalema ary marina sady mpivavaka tsara izany lehilahy izany ka niandry ny fampiononana ny Israely ary ny fanahy masina dia tao aminy. Amen. Io fampiononana ny Israela izay ny Isaia io indro fa tanteraka amin'ny fahaterahan'i Jesosy ka nifaliany ngabe Simeona, nifaliany fiangonana zany. Fa aleo tsika mikisaka ihany Tesalonianina 2 toko 2:9-10. Tesalonianina 2 toko 2:9-10. Sarotra ve nahita amin'ny Tesalonianina? Toa ela be vao nisy naka ny micro. Anara Jesosy, ary Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika ka nanomeantsika fampiononana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana. Io ny zava-dehibe misy fampiononana mandrakizay tsy ho an'ny Israely ihany fa ho an'ny fiangonana koa tahaka ny fiangonana tany Tesalonika. Ary na manahoana fahitantsika ny fahasarotana izay atrehana na eo amin'ny fiainan'ny fiangonana na eo amin'ny fiainan'ny firenena, na manahoana mahatonga ny ranomasitsika eo anatrehana reota izay mangeja sy mamely azadino
fa ny filazantsara dia eo indro mitondra teny fampiononana Andriamanitra. Ny Isaia 40 andiny voalohany sy ny manaraka eo no nahatonga antsika ny teten'izany rehetrarehetra izany. Faharoa antsika dia mifindra eo amin'ny Isaia 170. Miseho amin'ity Isaia 170 ity ny fisian'ny Kyriosy sy ny asany. Inona ny ataon'ny Kyriosy? Voalohany, mandrava ny sampy ny firenena manodidina rehetra. Izay milaza hoe mandrava koa ny sampy teo amin'ny Israely. Ary tonga amin'ny fanafahana tanteraka ny Israely olon'Andriamanitra. Zay no hitantsika ao. Ravana ny sampy, tonga ny fanafahana ny Israely. Izy no manao izany, Kyriosy, ity ilay Mesia voatondro sy voalaza arak'izay fampiasantsika azy hatraminaly. Fa sy ny asa izay ataon'ny Kyriosy amin'ny maha-Mesia azy, mandrava ny sampy, mitondra fanafahana ho an'ny Israely ihany ny ventiny, fa tonga avy hatrany koa ny fanomezan-toko ho an'ny Jakoba. Amin'ny 70 dia misy fanomezan-toky amin'ny fanarahana hoe ampionony ny oloko ho Jehova. Fa rehefa tonga amin'ny tonga faha 170 dia tonga indray ny hoe aza matahotra. Amin'ity tonga faha 170 ity dia miverina matetika ny aza matahotra. Dia vakitsika aloha na dia efa nivakitsika teo ny tonga faha 170. Izany no maky azy. Amin'ny anaran'i Jesosy, aza matahotra ianao fa mombanao ary aza mieritserika foana fa izaho n'Andriamanitra ao. Mampahery anao sady mamonjy anao. Eny mitantana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinako. Amen. Aza matahotra dia lazainy daholo ny asa rehetra hataon'Andriamanitra. Fa mafy le fandravana ka. Zany tokomeny. 7:10. Jesosy, faz ao Senhor, Andriamanitra, Amenar Jesosy, faz ao Senhor, Andriamanitra, tatana ny fanaloan-davana, dia ilay manao aminao hoe aza matahotra, izao no amonjenao aminy. Renareo hatrany ny aza matahotra, dia ary mandrakariva ny asa lehibe zay ataon'Andriamanitra, zavatra tena sarobidy zany. Dia 5:12. Aminao Jesosy, indro menta sy andraiay izay rehetra feitranao, tosinotiny izy, eny miverina izay miady aminao. Izany dia fanomezan-toky mazava amin'ny asa rehetra izay ataon'Andriamanitra. Fa tsy ny toko faha 170 ihany, fa ny toko faha 170 dia hazavain'ny toko faha 370, 9:1. Izy no mamaky an'izany 370, 9:1. Amin'ny anaran'i Jesosy, fantehitriny Jakoba izao no lazain'i Jehova izay nahary anao sady namorona anao ry Israely aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao efa niantso ny anaranao any ianao. Aza matahotra, efa nanao asa lehibe Andriamanitra, manao asa lehibe Andriamanitra, ary mbola hanao asa lehibe Andriamanitra. Toky no ambarany sy omeny. Raha manatrika ny fahatezerin'Andriamanitra sy ny karavasy be ataony, sy te hanatrika azy tsody lozy iny ty. Fa indro izy miteny tenim-pahasoavana tokoa. Vakitsika koa ny 5:5 amin'ny 370 ihany.
Aminao Jesosy, aza matahotra fa mombanao aho. Hitondra taranakao avy eny an-tsananao ary avy eny an-drefina no hanambonafanao. Amen. Ireo aza matahotra rehetra ireo dia atodio makao amin'ny 720 azo aotsika tsara ny teny faneva zay atolotra sy omenantsika. Aza matahotra averiko ihany tsy miala ao amin'ilay Deutéro Isaia mihitsika zany resaky zany eo ihany tsika alohan'ny alana amin'iny aza matahotra iny vakio ndray ny 472 mbola ao ihany tsika ahoana ny lazain'Andriamanitra ny 472 Izao lazaina Jehovah dia naharinao sy namoronanao hatramin'efa sady mamonanao. Aza matahotra ny takopakano ary ianao dia renao hatrany aza matahotra faranantsika amin'ny 9 be zay nefa aza tofoka fa maro zay atolotr'Andriamanitra aza matahotra 9 Aminarana Jesosy, aza matahotra na manolotra ianareo tsy efa nampandrehanareo hatramin'ny fahimba ka nanambara taminareo eny ianareo tavileo ka misy Andriamanitra afa-ty zava tsia tsy misy vatolampy tsy hitako izany anany. Aza matahotra rehefa nresakytsika ny amin'ny fizarany boky ny amin'ny mpanoratra dia nanaja hoe misy pikarako milaza hoe tsy fantatra zay nanoratra n'ity fa tany amin'ny fahababony ity ny voasoratra. Ino no ampisalasala aminao amin'izany averina eo potitsofinao hatrany hatrany aza matahotra na tsy fantatrao aza zay manoratra azy dia aza matahotra. Andriamanitra no miteny aminao amin'ny alehibe ny fitiavana. Manana ny mpanompo ny Andriamanitra. Hitantsika teo Kyriosy zay tondroina ho Mesia. Nefa ny 720 mikisaka hatrany zany tsika zao ny 924 dia manondro mazava fa manana mpanompo hafa noho i Kyriosy koa Andriamanitra. Aleo vakitsika ndray aloha 724 eo Kyriosy Mesia fa misy mpanompon'Andriamanitra hafa koa Ebed Yahve hafa koa zay lazain'Andriamanitra eto. Sisy nahitany 720 ve 924 lasa ny fotoanatsika. Ianaran'i Jesosy, ino ny mpanompo izay tantanako dia ilay voafitoko sady sitraky ny foko napetrako tao aminy ny fanahy amoaka fitsipika ho an'ny jentilisa izy tsy antoanto izy na hanandratra ny feony na hanao izay andrenesana ny feony eny an-dalana tsy ho tapahany ny volotara torotoro ary tsy ho vonoiny la injiro manety amoaka izay tena rariny tokoa izy tsy ho reraka na ho kivy izy mandra-panoro ny rariny amin'ny tany ary ny nosy hiandry ny lalàna. Amen. Dia milazitsika hoe anankiray amin'ny Mesia Kyriosy fa tsy Kyriosy mihitsy no lazainy zany 724 zany. Milazitsika fa ny Andriamanitsika dia Andriamanitry ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Izy ho lazainy eo zany. Ity zany no ilay tena Mesia. Ity zany no ilay ataon'Andriamanitra manafaka tokoa ny olona. Nandrava ny sampy Kyriosy, nanafaka ny Israely avy amin'ny fahababonany Kyriosy, fa misy mpamonjy, misy mpanafaka manafaka ny fahotan'ny olona rehetra. Azo antsika mazavazava kokoa ny Isaia 2:7, ny azo antsika mamaky ny hafatra entin'ny filazany tsara ny Matio, ka ilazantsika hoe ny Isaia 2:7
zay manondro ny Mesia dia tsy manondro ny Kristy ihany fa manondro indrindra an Jesosy. Izy anao maki ny Matio 7:17. Matio 7:17. Amin'nara Jesosy ary indeo nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ity no zanako malalako izay sitrako. Amen. Amin'ny Isaia 7:20 manondro ny Mesia izy. Fa amin'ny Matio 7:17 Andriamanitra ray avy any an-danitra manondro an Jesosy izay atao batisa dia malaza hoe ity no zanako malalako izay sitrako. Matio ihany 7:15. Matio 7:15. Mba manangana tanana ny ety aloha fa lasa mirina ny dolo ny mpamaky teny. Fito amby folo dimy. Matio antsika zao. Amin'ny anaran'i Jesosy raha mbola niteny izy ino misy raha no mazava nanarina azy ireo ary nizao misy feo avy tao aminao nanao hoe ity no zanako malalako izay sitrako izy ho eny. Ity dia ilay fiovana taray tena teny romohitra. Jesosy tondroina ho ilay sitrak'Andriamanitra. Zanako malalako hoy Jesosy, hoy Andriamanitra sitrako. Ary zao lazainy izy no henoy. Ity no ilay Mesia lazainy Isaia 7:20. Jerentsika ny Matio 7:20 andininy 7:20 ka hatramin'ny 2:20. Matio 7:20 andininy 7:20 ka hatramin'ny 2:20. Amin'ny anaran'i Jesosy, ino ny mpanompo izay vidiko, ny malalako izay sitrako ny foko indrindra. Apetrako ao aminy fanahy ary tory ny rariny amin'ny Jerisy izy. Tsy hifanditra na hiatsy maty izy ary tsy hisy andeha ny feony amin'ny andalana. Tsy ho tapahany ny volotara torotoro ary tsy ho vonoiny ny lanjiro manentina. Ambara-pamoaka ny rariny ho mpandresy ary ny anarany Jerisy. Amen. Ity dia fitaterana zay lazainy Isaia na zay 7:20 na 7:50 na 7:50. Ity dia fanondronan'ny Mesia, tsy Kristy fa Jesosy Kristy. Ary zao no maranantsika azy, Jesosy no ilay mpanompony Jehova ebe dia ve manetry teny nefa feno voninahitra, mitondra fandresena feno ho an'ny Israely, mitondra fandresena feno ho an'ny fiangonan'Andriamanitra. Amen. Hatreo no amaranantsika ny fampianarana indray androany efa naharitra adiny 7 minitra. Dia rapitosika no mamarana tanteraka azy hanoy andinika ny Isaia 7:20 dia ibahana toerana kely eo amin'ny Isaia 7:20 ary rehefa azo ny ivony dia mamarantsika dia anjaranareo manohy azy any amin'ny isa-tsoloda, any amin'ny isa-toby, any amin'ny isa-pileovana dia mamelona ny fiangonana amin'ny hery sy ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra velona. Hivavaka isika. Solonao zay Jesosy ny amin'ny teninao izay nianarana indray tamin'ity androandroany ity, velo misoratra ao am-ponay zany, terizo amin'ny fiainanay zany, ary ampio zahay mba olona zay maharesy ny ota, ary olona zay mitondra filazantsara velona, amelomana ny mpiarabelona aminay, amelomana ny fiangonanao, ary amelomana ity firenena ity mba tsy ho firenena mahantra fa ho firenena zay anjakanao sy tapahinao Jesosy. Amen. Efa mizo